Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Repy no hajaina. Amin'ity androany ity inshallah tsika dia iresadresaka mahakasika ny fiainantsika zanak'olombelona eto ambony tany. Indray andro i Joha niteny tamin'ny zanany manao hoe ndao izy atsika handeha ampianariko anao ny fiainana eto ambony tany. Ka lasa izy mianaka naka apondra ary nitaingina an'izany apondra izany handeha makivaky ny fiainana eto ambony tany. Niaraka nitaingina izy tamin'izay fotoan'izay ka rehefa nandalo teo anatrehan'ny olona izy dia niteny ny olona rehetrarehetra teo hoe mba tena tsy manana indra fo tokoa ity lehilahy sy ny zanany ity. Izy roa dia miaraka mitaingina an'izany apondra izany, nefa apondra kely mampalahelo iny ve tsy ho faty. Rehefa lasa izy niala tamin'iny tanàna iny dia niteneny tamin'ny zanany, enao ve tenin'izany olona zany? Dia niteneny zanany, eny. Lasa indray izy ireo nandeha niditra amin'ny tanàna manaraka ka nidina i Joha fa ny zanany no navelany nitaingina an'izany apondra izany. Rehefa nandalo tamin'iny tanàna manaraka izy dia niteny ny olona rehetra teo hoe mba tsy malala fomba kosa izany zaza izany. Ny rainy avelany mandeha tongotra fa izy no mitaingina ny apondra, tsy mba manana alahelo sy fanajana n'izany rainy izany. Rehefa mivoaka ny tanàna iny izy ireo dia niteneny Joha hoe enao ve teny zanak'olombelona? Eny hoy izany. Lasa indray izy ireo dia manaraka amin'ny tanàna fahatelo dia nampidiny ny Joha ny zanany fa izy indray no nitaingina n'ilay apondra. Rehefa nandalo tamin'ny tanàna manaraka dia niteneny ireo olona tao hoe mba tena ray tsy manjary iny lehilahy iny. Ny zanany dia avelany mandeha tongotra fa izy no mitaingina an'izany apondra izany. Tsy mba manana indra fo amin'izany apondra izany, tsy mba manana indra fo amin'izany zaza izany. Dia rehefa niala n'iny tanàna iny dia niteneny Joha hoe enao ve tenin'ny olona? Eny hoy iny zanany. Lasa indray izy ireo handeha makivaky ny tanàna fahaefatra dia samy tsy nitaingina n'izany apondra izany izy roa. Ka rehefa nandalo tamin'ny tanàna iny dia niteny ny olona teo amin'ny tanàna hoe tena olona adala izy mianaka. Apondra hoentina fotsiny ohatra hoe tsy taingenana. Izy roa nefa ny reraky ny ditongotra. Dia rehefa niala n'iny tanàna iny dia niteneny Joha hoe enao ve izany tenin'olona zany? Eny hoy iny zanany. Ka niteny Joha tamin'ny zanany hoe lesona ho apetrako aminao ry zanako. Rehefa miaina eto ambony tany ianao, na mety ny ataonao, na tsy mety ny ataonao, na tsara ny ataonao, na ratsy ny ataonao, dia tsy maintsy misy olona ihany miteny sy mametsiny anao ary mitsikera sy manenjika ny zavatra izay ataonao. Noho izany, raha te hiaina ampilaminana ianao dia mandana any ampasana, fa ireo izay milevona ao ampasana tsisy mpiteny intsony ary tsisy mpanenjika intsony, fa matory ampiadanana izy ireo. Lesona azontsika amin'izany teny Joha zany, ny fiainantsika eto ambony tany efa ohatr'izay. Nizaniza miaina eto ambony tany dia tsy maintsy misy mpiteny foana, misy mpitsikera foana, misy mpanenjika foana, misy mpanaratsy foana, misy mpanao ny tenany mahalala sy mahatakatra ka ianao izay manao no tsy maintsy diso ihany eo amin'ny fomba fijeriny. Lesona azontsika ihany koa amin'izany, matetika ireo tsy manao nininina mihitsy no mitsikera fa ilay mpanao ihany no tsikerana. Fa maninona izy ireo no mitsikera? Satria mety mahita ny tenany hoe mendrika noho ianao ka tokony eo amin'ny toeranao, ka mitady ny zavatra hitenenananao ihany eo amin'ny fiainanao. Noho izany, tsy atao mahakivy raha misy miteny ianao, tsy atao mahakivy raha misy manenjika ianao, tsy atao mahakivy raha ohatra ka misy olona manaratsy anao n'aiza n'aiza ny toerana izay aleanao
fa efa ny fomba mpiainana eto ambony tany izany. Mpaminany sallallahu alaihi wasallam, ilay mpaminany tsara indrindra, ilay mpaminany mendrika indrindra, ny varavaran'ny paradisa misoratra amin'ny anarany, ary ihany koa tsy mpino islamonao raha tsy manonona ny anarany. Mbola be mpanenjika, mbola tenenin'olona mpampisara-bazana, mbola tenenin'olona mpampisaraka ny mpivady, mbola tenenin'olona mpanao magia, mbola tenenin'olona mpanao fanafody, mbola tenenin'olona n'izao karazana fararatsiana sy ny fanasoram-potaka be dehibe izao. Ka ianao raha ite hipetraka amin'ny toerany mpaminany dia mivononanao hatramin'izao fa tsy maintsy misy ny mpiteny. Zay no fampatsahivantsika tamin'ity androany ity. Abonnez-vous, partagez-vous ary atao j'aime fa mbola maro ny zavatra zay hozaraintsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.